Lavanil tafidina arivo ariary ny iray kilao. Ady tany ao Mampikony, Tantsazato mahery niatrika fanadiadiana teny amin'ny Zandary. Fandravana amin'ny ampahany ny Braomaritry ny anteny meram-pirenena tsy nahatratra ny fihitrisany sy ny maromahoaka tonga ny vory. Zoma farany volana Jona ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao hatrany anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampalalam-baovao dia fotoana lehibe ho an'ny antokotiko Madagasikara ho an'ny rahampitso voalohany volana Jolay ny taona 2024 satria natanteraka ny Kongresy Nasionaly. Ho an'ny androany araka izany dia niroso tamin'ny asambômiera ny mpikatroka rehetra manerana ny faritra 2020 izay notariany sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara sy ny birao politika. Fanadiadiany Nzavandre Mahefa sy Tahiry Nyaina. Araka ny tety andro napetraka, androany no nanatanteraina ny asambômiera izay nandraisan'ireo mpikatroka rehetra anjara manerana ny faritra 2020 ao an'ny antokotiko Madagasikara. Nizara telo lehibe io asambômiera io, any mikasika ny sata amin'ny fenipitsipika anatin'ny antoko, ny foto-kevitra sy ny vinapam-pandrosoana ary ny mikasika ny fiatrehana ny fifitianana. Natrehanareo tany maraina teo iny ny seremonia fanokafana ny asambômiera. Ataoko hoe asambômiera araka ny teneniko teo misy vomiera anankitelo. Ny olona tonga eto dia misy mipitarika team au niveau an'ny région, 23 régions dia misy olo-tena daholo satria ny team structuré. Misy ny rafitra ny team région, misy ny rafitra team district, misy ny rafitra team commune ary misy ny rafitra team fokontany. Ny olona tonga tamin'ny maraina teo zany dia ny mandray anjara ao dia ny solon-tenan'ny team isaky ny région sy ny district misy azy. Izay no andinika ny asambômiera natao androany maraina fa ny amin'ny rapitso ny fanaovana ny tatitra ny asambômiera izay ny ilaina fanapakevitra ny mpizaika rehetra zany. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny Kongresy Nasionaly araka izany ny antoko-tima mandroany. Efa tonga nanatrika ity asambômiera ity avokoa ireo mpikatroka avy amin'ny faritra rehetra. Nizotra araka ny tokony izy ny asambômiera ary efa miandry fatratra io fotoana lehibe ho an'ny antoko rapitso io, ny mpikatroka sy ny vahoaka malagasy. Mivoha amin'ny fitora sasany maraina ny vavahady eto amin'ny Magorotanjombato rahampitso ary nanamafy hatrany ny mpikarakara fa hetsika ara-dalàna no atao ka tsy misy tokony atahorana. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena hatrany ary dia tafiditra tao anatin'ny lahadiniky ny anteny meram-pirenena androany ny fandravana ny Braomaritry. Solombavambahoaka 90 no tonga nanatrika ny fivoriana androany maraina saingy niaina hatrany amin'ny antsasany izany ny tolakandro. Raha ny fetrisa tratrarina nefa araky ny fitsipika anatiny mifeny anteny meram-pirenena dia solombavambahoaka 2 no tokony andany vao afaka irosona ny Braomaritry. Mandeha be ihany koa ny resaka fizarana vola hatramin'ny 50 tapitrisa ariary isaky ny solombavambahoaka mahakasika ity raharaha ity. Onja lalaina Ranaivo Manana sy mbola avatsara. Tsy manara-dalàna ny fanesorana amin'ny ampahany ireo mpiambana ao anatin'ny Braomaritry ny anteny miram-pirenena. Raha ny lalàna dia ny Braomaritry iray manontolo mihitsy no ravana fa tsy mpikambana vitsivitsy fotsiny ihany. Tsy nahatratra ny fetrisa raha teo nisan'ireo solombavambahoaka tonga nivory teny Tsimbazaza androany. Raha ny fitsipika anatiny eny anivon'ny anteny miram-pirenena dia indroam-patelo ny solombavambahoaka ny tokony andany ny fanesorana amin'ny Braomaritry izany hoe solombavambahoaka 200 izany. Tsy nisy afa-tsy anefa ireo solombavambahoaka tonga nivory androany maraina ary niaina 70 mahery izany ny tolakandro. Zay eto zany dia samy milaza fa sarotra ny angoanana ny Braomaritry na ny ampahany ray azy satria efa tsy mitovy hevitra loatra itsony nandritra ny fotoana lavalava zany ny maranisa ato amin'ny anteny meram-pirenena sady raha fahalalako koa zany dia tsy ao anatin'ny fitsipika ny fanongoanana Braomaritry ampahany fa na miala takany tamin'ny 2014 na mijanona amin'izao Braomaritry zao.
mbola tsy niroso tamin'ny fandatsaham-bato mahakasika ity fanesorana mpikambana sasatsasany ao anatin'ny Bramaharitra ity ny teny Tsimbazaza tamin'ny 10:00 fotoana ny alanay teny an-toerana. Mandeha ihany koa ny feo mahakasika ny fizarana vola amin'ny tentina 50 tapitrisa ariary ho an'ireo solombavambahoaka andany ity fandravana ity. Ankoatr'izay dia nisy tampotampoka teo ihany koa ny fanomezan'ireo solombavambahoaka tsy tonga, procuration ho an'ireo tonga nanatrika ny fivoriana. Raha tsy aivina dia nitalatalasa teo no napetraky ny solombavambahoaka 3 izay ahitana ny solombavambahoaka Radzaobelo na Lova Herzou, Razakandriany Henri Dominique ary Tsaradi Marco ity fandravana amin'ny apahan'ny Bramaharitra ny anteny Meritim-pirenena ity. Mpikambana 4 ao anatin'ny Bramaharitra no takin'izy ireo ny hanesorana azy. Anisan'izany ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina, Razafy Andro Fabrunel, Rabenirina Jean-Jacques ary Henri Jean-Michel. Voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ihany ny fanafoanana ny fisionan'ny mpikambany governemanta amin'ny solombavambahoaka. Inina hemitra izany mba tsy ho tanteraka raha ninambarany solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry. Tsy anan-kery intsony ny androm-panjakana hoy izy raha izao no mitohy. Famotinana ny fandarana ho an'ny androany entin'ny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mazava ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry fa matahotra ny atrika amin'izy ireo ny mpikambana eo anivon'ny governemanta. Tsy misy taritra tsara atao ny ankamaroan'ireo minisitra ary matahotra ny amaly ihany koa ny kia nataon'ireo solombavambahoaka izay mitaky fanazavana mahakasika ny zava-misy amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Tsy mety ny fanafoanana io fasafasy amin'ny gouvernement io fa tokony hisy séance plénière zay natao zany ho maly afahany ny solombavambahoaka no mandidy tsy manapaka dia solombavambahoaka no manangatanana hoe asina tsy asina ary efa voasoratra tao anatina ordre du jour nge io dia tokony efa hoe asina zany io maly efa na impiny nge faniry efa tokony tamin'ny herinandro na hevitra zareo tao amin'ny ny prime ministre sy membre ny gouvernement voasoratra amin'ny ordre du jour amin'ny alarobia na hevitra ho maly alakamisy dia tokony ho maly amin'izay le izy no atao dia hoe annulena le izy ory fitondram-panjakana nga izy ty hoe tena jatony fa inona loatra no atahoranareo fa matahotra zareo mangovitra ary tsy te aheno kritika tsony amin'izao fotoan'izao ary hitany solombavambahoaka ny zavatra tsy mety ataon'ireo ministera tsiraray avy ireo dia matahotra ry zareo dia zao mitady lalana anafoana ny fasafasy amin'ny solombavambahoaka tsy mitombony io aminay tompoko ary ny comité international dia efa nambaranay omaly ny société civile hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana ka raha tsy asianareo tompoko dia aminay dia tsy manana-keritsony ny androm-panjakana misy rehetra eto Madagasikara. Toy izany ve nisy ny androm-panjakana eto Madagasikara? Voalazan'ny solombavambahoaka fa misy jado nataon'ny mpitondra mahatonga tsy fahatomom-banana marobe ary tsy mampandroso. Noterena tsy hisy ilay fionana toy ny nafoanana ny fandinihana lalàna ny teti-bola. Mbola tsy nisy tato anatin'ny 13 taona nahazon'ny Madagasikara fahaleovan-tena. Etsy andaniny nataon'ny paikady rehetra tsy hahatanteraka ilay fasafasy ka nisan'ny fikasana solombavambahoaka IRD anala solombavambahoaka amin'ny toerany. Créer zareo le izy asiany zareo le zany le izy mba ahafahana mampiembotra sy mandrava hoe tsy siny le fasafasy dia forcena fotsiny zany hoe tsy maintsy atsofoko ty dia amin'izay miembotra sy tsy misy fotoana tsony anaovana ny fasafasy amin'ny gouvernement zany hoe lalao maloto zany misy eto amin'ny tany sy ny firenena lalao politika maloto le izy tsoro fotsiny le izy amin'ny vahoaka aminay hoe matahotra izay matahotra izay prime ministre sy ny membre ny gouvernement hiatrika aminareo indrindra matahotra ny solombavambahoaka ty. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena trany ary dia niana fitaka sy laingany malagasy hatramin'izay famadihana tanindrazana tsotro izao no nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fizakany fangatahany fizakana azom-pirenena frantsay ka namahana ary ny maha-malagasy azy araka ny voalazany lalam-pandrenana malagasy. Tsy azo ekena izany ary mila tonga saina sy manapa-kevitra ny olom-pirenena amin'ny toe-javatra tahaka izao. Andomiaratiana sy Manora Andriamalala. Famadihana tanindrazana tsotro izao no andikana ny fangatahana azom-pirenena frantsay nataony Andry Rajoelina ho nambara ny mpanao politika. Tsy azo eritreretina akory ny mbola ilatsahany raha tena manana izany fitiava-tanindrazana izany. Fampitehana goavana no ambadika ho an'ny firenena malagasy manoloana izao tranga izao. Eo amin'ny lafin'ny tombotsoan'ny firenena dia fatazana zay sarotra be aloha ary lojika zany hoe olona anankiray zay naka
sopirenena hafa tsitrapo dia hoe tsy hitady ny tompontsoan'ilay firenena zay nandray azy izy lojika zavatra zany dia ny eo amin'ny lafiny hoe fifidianana moa zany za manokana aloha raha tena ao ny fitiavan-danilazana dia tokony ho renoncen'le olona le sopirenena hafa dia mitana ny sopirenena maha-malagasy azy izy fa raha ohatra izy ka te hitana double nationalité takan'io dia famadihana ny firenena dia zany ny olona moa zany zao efa miresaka zany miresaka zany fa ny ankamaroan'ny olona hoe tokony tsy latsaka zay mahana sopirenena hafa amin'izy io ary le hoe sopirenena hafa moa zany le article ao anatin'ny code de nationalité dia miresaka hoe rehefa laka ny sopirenena hafa tsitrapo anao dia miala le sopirenena maha-malagasy dia sarotra ihany zany hoe hifidy olona tsy manana sopirenena malagasy. Fitakasilainga nataon'ny Florajoela tamin'ny vahoaka malagasy hatramin'izay nahazoany fahefana. Tsy mahagaga raha mitotongana tahaka izao ny fiainam-pirenena satria tombotsoan'ny vahiny no arovana eto. Mila tonga saina ny olom-pirenena mahalona izao tranga izao, indrindra amin'ny fifidianana ho avy. Ao anatin'ny lalam-panorenana misy ny gasy ihany, gasy reny, gasy 100% tsy mila nationalité hafa, io no mahazo mitondra ny firenena. Ka raha ohatra tsy ao anatin'izay izy dia tsaratsara aminy angamba miala fa tsy mijanona. Zay tiany rangaha na hoari fa tsy maminy aty finy aroa. Ny mety fiatraika an'izay dia atahorako za mpanara vaovao isan'andro fa mety hisy ady an-trano eto Madagasikara. Tena sérieux zany mety hisy ady an-trano satria ireo mpanao politika be dia be ireo tsisy nationalité ohatran'izany izy ny dongo fotsiny eo dia ady an-trano eo tsika zany hifamono. Tokony ho lasako fidiny zany izany arisikina nagnetoesaina raha mety efa tsy gasy fô manahirana be ny zany ame fitantagnana firenena tena olo tena hoe gasy ray gasy reny tena tsy mizaka zo firenena roa zany izy zay ngamba hoe mba hitako hoe mba tokony adio ny fitantagnana amizay mampisy ny gorogoro eto amitsika neto any dia ohatran'izany a tokony samba sapotra anazy zany olo firenena rehetrarehetra raha ohatra koa misy ny fifidianana zany sarotro be ny fifidiananao olo ohatran'izany. Tsy vao izao no voafitakan'ny malagasy miaina ary mitohy izany mandrak'androany. Mazava ny voalaza ny andindalana fa 27 amin'ny code de la nationalité fa tsy malagasy intsony ny olona iray nanao fangatana ny sitrapo ny zom-pirenena hafa. Ny vaovao mahakasika ny fiarina kosa indray ary dia izao mpitondra ankehitriny izao ny tena tompona andraikitra voalohany tamin'ny fitotongana ny sehatry ny lavanilina voafitaka ny mpisehatra rehetra nandritra izay fotoana nitondran'ny firenena izay hoy ny solitena niponina avy any amin'ny faritra mpamokatra. Fampanantenana maro ihany koa ny tsy tanteraka mandraka androany. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Seha-piarina tsintsahan'ny totongana nandritra ity fitondrana Rajoelina ity ny sehatry ny lavanilina. Tsy misy tsy mitaraina vokatra izany ireo faritra mpamokatra lavanilina eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tafidina hatrany amin'ny arivo ariary ny kilao ny lavanilina. Tsy misy mpividy ny vokatra ka voatery amidy mora. Amijaly ny tatsaha ary matsiaro diso fanantenana tanteraka tamin'ny fampanantenana pôkaty nataony any Rajoelina. Napetraka nireriagna tatramin'izay resaka fiariagna lavani dia tamin'ity no tegna nipetraka tategna sahiragna dia sahiragna no ny vidiny zay nitotongana any amin'ny arivo, 2,000, 3,000, 3,000 arakaraka ny fahalaviran-toerana. Tsaroagna ary tadidy tamin'izay hoe fa ny fiririany ampakatra vidiny lavani ho 3 avoeny ka totosany izay tanjony tiany atao zegny tamin'ny alalan'ny fagnajotsoagna zo fa tsy ny tegna marigny. Eto agnambaragna amintsika jiaby amin'ny vahoaka Sambrano fa ny fitondram-panjakana zay nataonareo rianareo tatramin'izay amin'ity resaka fiariagna lavani tsapa dia tsapa fa namono atsika nandentika atsika agnatin'ny laligny. Akoatra ny sehatry ny lavanilina, mafampanantenana maro ihany koa no tsy tanteraka tao anatin'ny 5 taona nitondrana ho an'ny mponina tamin'ny tapany avaratry ny Mosina raha tsy laza fa tsy ny tao Ambilobe. Ohatra amin'izay ny usine éthanol nampanantegna ny Indriamatoa Filofa asiagna usine éthanol Ambilobe. Nataony vato fehizoro mandrakany any tsy hita aiza usine éthanol lasa fandrebodrebegna fo ny zava-misy ao Ambilobe. Karaha zay koa ny fitrandragna renan-kibon-tany ao Ambilobe. Fa ny raha misy ny tegna marigny lasa monopolizen'olo tokana ny arena rehetra ao Ambilobe. Ny stade municipal atsika miteny izao ao Ambilobe mandraka androany tsy hita nanomboka tamin'ny
10 na 11 angamba izay nanombony io stade mandraka niany tsy vita ny stade municipal. Ankehitriny mbola mahavita mampanantena sy misehoseho manao fototra fitrasa sy vato fototra etseroa ny mpitondra ankehitriny. Inona intsony anefa no zava-bita ao anatin'ny volana. Afampandriana drisa no betsaka ka anjaran'ny vahoaka no mitsara afaka volana vitsy amin'ny alalan'ny fifidianana. Efa manerana Madagasikara mihitsy amin'izao ny fahatapahan-jiro lava reny. Simba tanteraka araka izany ny fiariany ankamaroan'ny malagasy izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra. Tsy mahita vahaolana mitondra ary nijanao kobakambava ny fampanantenana izay nadao. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Anatrany. Tsy afabela amin'ny fahatapahan-jiro lava reny ny malagasy. Tsy ny eto andrenivohitra ihany fa manerana ny nosy mihitsy. Ho an'ny faritra loatra mangoro manokana, maharitra ora maro ny fahatapahan-jiro sy rano. Mitondra fahaisana manoloana izany ireo tatsa-pamokatra vary any an-toerana noho ny tsy fampian'ny herinaratra ahafahana manodina ny vokatra. Fandrarana ara-bary zany aloha ny tena misy fiantraikany betsaka satria ny ankamaroany any aminay zany dia tia mamoaka voka-bary vary fotsy no miala avy any amin'ny faritra loatra ny ankamaroany dia lasa miitsoka zany le vary. Dia lasa ireo atao hoe mpandrarara teo-karena be vola no lasa mamihana le vokatra dia lasa vomafy ny tantsaha. Lasa misy fiantraikany amin'ny tantsaha zany izay atao hoe tsy fisidy tsy fampiny ny herinaratra izay. Tsy lasa danja amin'izany intsony any amin'ny faritra avaratry ny nosiny. Tamin'ny andro nankalazana ny fetim-pirenena ihany no nandeha ny herinaratra. Saingy taorian'izay dia niverina toy ny sakafo isan'andro ny délestage sy ny fahatapahan-drano. Ny rano zany Diego zany mifohanao hoe 1h du matin vao mahazo rano zany ao. Tapaka ny rano zany amin'ny andro zany izy amin'ny andro atoandro zany izy tapaka ny rano mandeha après 2 jours zany izy vao mandeha. Le jiro zany hatray zany ny jiro zany tapatapaka foana zany le jiro e. Tapaka le fitadiavan'ny olo zany hoe ohatra hoe le panneau coiffure, panneau soudure, le panneau yaourt maison, le fitadiavam-bolan'olo mandindinika zany tsisy zany. Iny ma fitadiavam-bola ma fa hoe fiverenan'ny jirama ny fitadiavan'olo vola e. Tsy lazaina intsony ny eto andrenivohitra mahita ala olana an-trany ny jirama. Lazaina fa noho ny fisian'ny andiam-borona ny taingina ny tarobisa mitondra ny herinaratra teny Ambohimanambola no antony nahatonga indray ny délestage tamina faritra maro Malihariva. Izany sisa no ala olana entiny jirama kanefa raha ny zava-misy hatramin'izay no jerena dia mitotonga natanteraka ity orinasa-panjakana ity noho ny tsy fahaiza mitantana. Ny vaovao mahakasika ny sosialy dia difitra ny fahasahiranana sy ny trosany ankamaroan'ny tokantrano malagasy ankehitriny. Ny samy tsy manana ihany no mifanohana kanefa mety hiteraka hatramin'ny adi-pianakaviana sy ny adi-piarahamonina no hiafarany hoy ny fanehoan-kevitra. Samy mandeha samy mitady sisa, tsy manantena vahaolana sy hita hatramin'izay amin'izao fitondrana izao intsony ny olona. Ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Tsy mahita isarangotina intsony ny tokantrano malagasy manoloana ny ady isan'andro amin'ny fitadiavany. Tsy maintsy miditra ahafahana mampandeha ny fiainana andavanandro. Any amin'ny sakafo sy ny fianarana ankizy sisa no tena ifantohana, ny ankoatr'izay mandefitra. Fa zao zany lasa ohatrany hoe miena zany le fahafahana mampianatra zaza ohatra. Dia ohatran'izay koa no hoe resaka fiariana koa zany tsy dia misy lalana intsony satria ny vidim-piainana miakatra daholo e. Samy resaka sosialim-bahoaka zany amin'ny ankapobeny efa tena diso tafa ohatra nga ny azo ilazana azy. Tena hoe mandefitra zany amin'izao aloha zany dia tena hoe resaka hoe aitsaitra ohatra hoe resaka aitsaitra madinidinga ohatra hoe resaka ambokambon-dratsy izy fidianana akanjo ohatran'izany fa tena miatrika le ohatra hoe fianaran'ny zaza, ny sakafo andavanandro, zany zany tena tolona amin'izao. Tsy dia hita hoe tsy makaka intsony zany nitolotra sy ny tenady. Taloha mahavita manangona satria ny vidim-piainana taloha mbola azoazo nanomboka 2000 jusqu'à 2008 eo. Fa amin'izao zany depuis an'le fanoranam-panjakana iny zany dia lasa tsy misahatra miakatra zany ny vidim-piainana. Fahasalamana moa zany akinina amin'ny eo ambony satria raha tsy salama koa ny ray mpianakaviana dia tsy mahavita mitady. Sahirana satria nitanao anjoany tsy hoampy anao rapitso mihitsy fa tsy maintsy nohaninao androany ihany misy ary ny tetavinao androany tsy ho hitanao mihitsy. Rendrarendra aloha dia mandefitra tsy amin'izao e. Mandefitra ny rendrarendra. Zavatra tsy dia maika loatra, tsy dia important loatra, tsy dia
tsy dia mety tsy dia anganiana vola zany kajo anatin'ny tokantrano aloha tsy maharaka misy trosaka tsy maintsy trosa aloha mandeha dia miezaka ianao miezaka ianao zany hiala amin'ny trosa iny tsy maintsy miezaka ianao zany mitady asa savatsafa atao fahana miala amin'ny trosa tsy maintsy ny tena samy tena aloha fampitrosa fa tsy afaka ny olona tsisy olona mpanankiray mitrosa anao zany tsisy hoe olona hoe tsy ny tena samy tena afaka mifamelona fampitrosa eo mihitsy ny tena manano sarotra satria indraindray tsy arak'ile fotoanany fanomezana ny trosa no tafaverina dia lasa misy conflit izy ny farany lasa aty-piarahamonina sao fiainana amin'ny totongana fitadiavam-bola tsy misy ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra ny tsy fandriam-pahalemana mamely ny jilo sy rano tsy zarizary ny andehibe mihitsy ny voatotoana amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izany anefa matsiaro tsy misy mpiainy valalabe mandry toa mifampitazana sisa ny mpitondra sy ny oentina misy ny asa saingy tsy any amin'ny raharam-pamehana sy ahitrahitra trany no hoy ny faneho-kevitra samihafa samy manao izay velomany sisa ny rehetra ho any amin'ny faritra isika ato anatin'ity toy ny vava-manaraka ity dia tantsaha zato mahery no indray nahazo fampiatsoana ary niatrika fanadiadiana tao amin'ny biraon'ny zandarmariam-pirenena tao Mampikionty omaly sy androany voalaza fa nangalatra voly no anton'izao fampiatsoana izao raha ny vaovao ady tany mampifanolana ny mponina sy ny orinasa iray any an-toerana nefa no niantom-boany ary izao tsy mbola andravina izao miantso vonjy ny tantsaha sy ny mponina any an-toerana manoloana ny tsindra tao azy ireo mijoro ary manaraka akaiky izao raharaha izao kosa ny firaisamoam-pirenena avy amin'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantanty manoloana ny tsirariny amin'ny tantsaha ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Tsy mbola miravina hatramin'izao ny olona ny ady tany amin'ny distrika ny Mampikony mampifanolana ny mponina sy ny tantsaha ary ny orinasa Cotonage Real Estate. Mponina amin'ny fokontany folo any amin'ny distrika ny Mampikony sy Port-Berger no voakasika ary miaro ny zony manoloana ny orinasa Cotonage izay milaza ho nahazo titra teo amin'ny tany voanjo iray ka manala ireo mponina efa namboly teo hatramin'ny andro ny fanjanahantany. Voatery niala tamin'ny tany nambolen'izy ireo ny tantsaha ary nalain'ireo olona milaza ho tompon'ny tany ny voly namboleny. Toy ny tao Mampikony vary milanja 5,000 taonina no efa nalain'ireo milaza fa tompon'ny tany izay nisoratra tamin'ny colon na voanjo taloha nitondra ny titre lot de colonisation Port-Berger lot 41 efa nifindra tamin'ny orinasa io izany tany izany ankehitriny izay mirefy 2,702 hektara. Tsy mazava amin'ny tantsaha ny fomba nazon'ny orinasa ny titre tsy omeny sampandrarany ny fanana ny tany ny fitsarana ny taratasy momba izany hatramin'izao. Efa nandalo dingana maro ny mponina ary nahazo rariny tamin'ny fitsarana saingy talanjona ny amin'ny fanenjehana sy raha matahora ataon'ny mpitandro filaminana azy ireo izay tsy manaraka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Nanomboka ny 20 janoary 2022 no niafina tany anaty ala ny olona. Vao isosi ny zoma olona, betsaka ny ankizy tsy afaka mianatra. Misy ny daroka sy ny vona atao amin'ireo voasambotra. Tsy vitan'izany fa mbola nosombaina ny volona ataon'ny fokon'olona. Vao tamin'ity herinandro ity, tsy latsaky ny zato indray ireo tantsaha nahazo fampiatsoana teny amin'ny zandary izay voalaza fa nangalatra voly. Tamin'ity indray mitoraka ity rehefa nahazo ordonnance ireo tantsaha ireo dia namboly dia volovoleny no nalainy io ary nisy didim-pitsarana. Dia izay zany mitodika ny fitondram-panjakana hoe sao dia mba tokony misy fijerena manokana momba an'ireo tantsaha any Mampikony ireo amin'ny zavatra atao. Izay zany ny zavatra tiana atao. Raha ny fahitanay azy raha misy ordonnance mi-autoriser an'ilay ataontsika hoe fambolena tsy hitako mihitsy hoe mangalatra zareo satria efa notifiena izy. Rovino ny lamina dia miankina fitondram-panjakana malagasy mitovy amintsika ireo fanontaniana mipetraka ho an'izy ary Madagasikara ho an'ny malagasy fe mamboly le olona lazaina mangalatra tsy mamboly le olona lazaina kamo inona ihany ny atao amin'ity malagasy ity raha ohatr'izay ny zavatra misy. Miantso vonjy ny tantsaha manoloana izao tranga izao. Manoloana ny tsindry azo lena miatra aminy ka mitaky ny ampitsarana ny fanenjehan'ireo fokon'olona. Efatra amin'ny taona 2022 ny tantsaha no nangataka ny ampiarana ny lalàna sy ny fanjakana tan-dalàna mikasika ny eloka sy ny tsy mety nataon'ireo zandary sy mpitandro filaminana tamin'ity ady tany ity, indrindra ny famerenana amin'ireo fokon'olona namboly azy ny vary izay efa tokony jijaina izay tombalan'izy ireo any amin'ny 5,000 taonina any ho any.
Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary ny voalohany sy ny faharoa ny volana jolay izao no anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny ligue paritra amin'ny faritra vita ambin'ny folo amin'ny taranja baolina kitra araka ny tety-andro navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF izany. Ny 8 sy ny 9 jolay kosa no anaovana ny fifidianana ho an'ny faritra Sava, Atsinanana, Melaky, Menabe ary Amorony Mani. Kitoto ny fanomanana ity fifidianana ity ho kosa nambarana solotena ny filohana ligue paritra sasantsasany izay tonga nanatitra taratasy fitoriana teny amin'ny FMF androany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy mbola hava tsara. Ligue paritra maromaro maneho heviny mahakasika ny tsy fahatombana hita amin'ny fanomanana ny fifidianana filohan'ny ligy izay karakarain'ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'izao. Tsy voahaja hoy ireto filohan'ny ligue paritra ireto ny fe-potoana 10 andro mialohan'ny fifidianana tokony hamoahana ny lisitra ofisialy. Raha ny tety-andro navoaka ny FMF dia ny voaloha sy faharoa ary ny fahavalo sy fahasivy ny volana jolay ho avy izao no anaovana ity fifidianana filohan'ny ligue paritra ity. Hatramin'ny androany anefa dia tsy mbola nivoaka izay lisitra ofisialy izay. Tsy manara-dalàna ihany koa ny fisafidianana ireo kluba handray anjara amin'ny fifidianana. Raha ny tokony ho izy dia izay kluba niatrika ny fifaninana championnat sy izay mijoro ara-dalàna farafahakeliny ny irery-taona no afaka mifidy. Ny mifanohitra tanteraka amin'izay nefa ny anarana hita ao anatin'ny lisy mpifidianana vonjimaiky amin'izao. Dia raha jerena ny code électoral sy ny guide électoral dia tokony 10 andro mialoha dia efa fantatra izany lista izany nivoaka. Kanefa fahafantarantsika zany amin'ny voalohan'ny volana sy faharoan'ny volana zany tsy mahampihana an'ilay 10 andro. Izay manarakaraka an'izay ihany koa tena tianay izahay ny mahafantatra ny fotony ihany hoe iza daholo ireo club ny participer teo anivon'ny championnat. Teo anivon'ny championnat régional misy any amin'ny ligue paritra anay tsirairay avy. Nefa rehefa mivoaka ny lisitra tsika hoe provisoire dia betsaka ireo club fantôme tsy fantatra anatin'ny ligue akory ny fisiny nefa dia voasoratra ao anatiny atao hoe izany lisitra izany. Ahoana moa fomba andefasan'ny convocation zany club parce que mialalavitra n'ilay faritra dia tokony andehanany fety. Efa tsy considéré zany nefa lista définitive hatramin'izao mbola tsy mivoaka dia. Ny 2 jona no nisokatra amin'ny fandraisana ny antondra taratasy firotsahako-fidiana ary ny 14 jona no ny faran'izany. Ny 4 jona nefa dia nisy indray ny fanovana ireo fepetra takiana amin'ireo kandida. Ity fanovana ity izay tsy manara-dalàna ho hiatrany ireto filohana ligue paritra ireto. Lafim-baovao ahafantanteraka kosa indray ary dia azo ivelomana tsara ny fanaovana tomboka vatsana ny tatouage eto amintsika. 4 alina ariary izao no sarany farany ambany amin'ny fanaovana azy ireny amin'ny matianina. Manodidina ny 5 hatramin'ny 5 taona ny salan-taonan'ny olona izay tena miroso amin'izay famitahana tomboka vatsy izay. Antony anaovan'ny olona azy ity moa dia mba hametraka fahatsiarovana ny zava-dehibe ny tranga teo amin'ny fiainany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy mbola hava tsara hatrany. 27 ireo mpanao tomboka vatsy matianina eto Madagasikara amin'izao. Ity sehatra ity izay manomboka miamoroborobo eto amintsika. Miandahy miambavy ny olona miroso amin'ny fametahana tomboka vatsy ary 12 ka hatramin'ny 15 taona ny salan-taona ho an'ireo olona manao izany. Antony maro mahatonga ny olona iray manao tomboka vatsy. Misy manao azy ity mba ho fahatsiarovana ny zava-dehibe nitranga teo amin'ny fiainany. Matetika eritreretin'ny olona hoe tsy lamboto na olona tsy alehany daholo ny mpanao tatouage kanefa ny ankamaroan'ireo mitantara ny rary anazy tamin'ny fiainany dia entiny hitsaboana ny tenany ilay izy amin'ny ankapobeny zany. Tsy atahorana hisy fiantraika mivantana amin'ny fahasalamana ny fanaovana tomboka vatsy raha voahaja ny fenitra ara-pahasalamana. 4 alina ariary ny farany ambany amin'ny fanaovana tomboka vatsy raha mahatratratra any amin'ny $500 kosa ny farany ambony arakaraka ny sary sy ny habeany. Tena azo lazaina hoe mahavelona ny tatouage indrindra ianao raha mampiasa an'ilay fitaovana tena matianina. Fa itenenako fotsiny hoe fitaovana matianina ny encre ohatra tsy latsaky ny €56 ny tavoahangy kely fefany mora zany. Ankamaroan'ireo fitaovana ireo any an-dafy daholo no afarany. Zary izao mahafantatra tatoueur hoe €500 isaka ny séance any anazy dia efa 8 sa 10 séance izay vao vita ilay tatouage. Raha tena ny matianina zany dia ny tarifa mifanarahana rehetra farafahakeliny 40,000 ariary tonga hatramin'ny 500,000 €2,000 arakaraka ny fahaizan'ilay mpanao an'ilay avatsy ilay izy. Tany amin'ny taonjato fahadimy no nimpirany tomboka vatsy voalohany nampiasaina tamin'ny resaka fitsaboana izy tamin'izany fotoana izany. Ampifondronana ireo mpisehatra sy mpity tomboka vatsy dia isan'ny fihaonam-be atao eto Antananarivo ny 2 jolay ho avy izao. Tanjona ny ampahafantarana ny kolontsaina tomboka vatsy eto Madagasikara.
Amaranasika ny fampalalambavao ny maresaka iray sampirenena dia niazo any Paris vonjimaiky androany ny filoha Macron vokatry ny fihetsiketsehana tao Paris raha nanatrika ny fihaonam-be ny vondrona Europeanina tany Bruxelles. Ny hamafy ny fanehoan'ireo mponina ny Nanterre ny atezeran'izy ireo no ny nahafatesany tovolahy iray 17 taona notifirin'ny polisy. Anjaton'ny olona voasambotra nandritra ny 3 alina ny sesy nisy ny fihetsiketsehana izay mbola ahina ny tohizany. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince. Niditra tamin'ny andro fahatelo Mahaliala ny fihetsiketsehana ao Frantsa noho ny fahafatesana L tovolahy 17 taona notifirin'ny polisy raha tsy nanaiky nijanona rehefa voasakana. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera mony zavantranga izay vao maika na tonga fahatezeran'olona. Faritra maro ao Frantsa no nahitana korotana ka nanamarika izany ny fandrombana magazay lehibe, fandorana fiara, fanombanana fananana iombonana sy ny sisa, nandrenivohitra na any amin'ny toeran-kafa. Andian'olona tsy fantatra ary manafina endrika no heverina fa manararoatra ao anatin'ny zavamisy hoy ny polisy. 17 hatreto ny olona voasambotra raha nitatra minisitry ny atany any an-toerana Gérard Darmanin atao amin'ny tambazotra Twitter. Polisy zandary 720 isa kosa ny naratra. Fiara fitateram-bahoaka mahery 20 no may, ho kosa ny minisitry ny fitaterana Clément Beaune ankoatra ny fahavoazana hafa. Faritra maro noho izany no voaterina hampiatra ny couvre-feu. Misy ihany koa ireo mandefa karazana drone anaramaso ny olona ahina hitarika korotana ka andraisana fepetravetrany. Ho an'ny Hauts-de-France, namoaka fanambarana ny préfet fa tsy azo atao manomboka omaly ny mitangorona tsy amin'ny antony. Nisy raha teo ny antsoan-taribiny afina tonga tany am-polisy fa itsy fihetsiketsehana ao an-toerana. Ifezan'ireo mpanao fihetsiketsehana moa ampitandro filaminana 4 alina isa miampy ireo efa natokana mpandry fahalemana anaty toetra raha toy izao no naparitaka manerana ny Frantsa. Miantsona ambetrahana amehana na état d'urgence kosa ny atoko-akavanana. Amehana izay efa nampiarina Novambra 2024 rehefa nisy fihetsiketsehana mafy toy izao tao Paris ka natahorana tsy ho voafehy. Araka ny vokatry ny fanadihadiana, no tanàn'Amponjavohijomaiky kosa no ny fitifirana nininana tao ilay polisy namonina hafaty ana L. No ny toetra raha mihamafana ao Frantsa ihany koa, tsy maintsy nody an-tanindrazana mba hikarobaolana maika ny filoha Frantsay Emmanuel Macron raha nanatrika ny fihaonam-ben'ireo firenena Europeanina tany Bruxelles. Ny chancelier allemand kosa no isolo tena azy amin'ny asany eo anivon'ny filan-kevitra Europeanina. Dia izay ihany koa ary no manakatona ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS hoarahinao rehefa avy eo ary ny fampahalalam-baovao kosa ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay no anarantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe l'un de nous doit mourir. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.